Ivavaka isika rehetra. Nahazo ity fotoana maminay indray, ity fotoana maminay ity indray izay ry Jesosy Tompo, ka dia isaoranay ianao hatrany izany. Manakambara aminay tokoa ianao, ko dia azokafa ary ny masom-panahinay ahitanay ny zava-magaga eo amin'ny asanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana zavako izany. Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao alahady fa 3 manaraka ny trinité izao dia voalahatra ho torina amintsika ny soratra masina arak'izay voasoratra amin'ny Marka. Marka 12 andiny fa 1:70 ka hatramin'ny 4:70. Marka 12 andiny fa 1:70 ka hatramin'ny 4:70. Toy izao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nipetraka tandrify ny fandatsahan-drakitra Jesosy, dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy. Ary maro ny mpanan-karena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo, ka nandatsaka faratsakely 2 ankevitry ny vary 2 vety avy. Ary Jesosy niantso ny mpianana anatiny azy ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho ny izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habean'ny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Amen. Rehefa manao rakitra ny am-piangonana dia fantatsika tsara fa misy karazany ny zavatra omeny olona. Ampianarantsika mandrakariva fa ny fo no zava-dehibe fa tsy ny zavatra arotsaka. Haitsika tsara izany, kanefa vitsikely amintsika no miaina izany. Mbola hitantaratra amintsika izany na dia efa ampianarina antsika hoe fanatitra tsitrapo io vokatry ny fo, tsy izay nefa ny tena azo antsika. Ny zavatra hita matetika zao rehefa ohatra hoe ity ny rakitra antsika, dia hoy izy ny sasany mandrotsaka azy. Atao miadana tsara. Amin'izay ina? Amin'izay hitan'olona rehetrarehetra. Fa raha vao ity ny arotsakitsika, dia aforipotrana indray, dia tsy atao hitan'olona. Dia alefany mihitsy le tanany dia amin'izay tsy hita. Tamin'ny fotoana andronay moa dia mbola nisy le vola madinika kely ireny natao any, dia raha vao maneny dia fantatra hoe vola madinika neny olona iny. Dia izao, matoy ianao mandrotsaka an'le vola be, le 2 alina zay, tianao ho hita, na dia betsaka ary zay, dia tsy misy dikany. Eo anatrehan'Andriamanitra mazava ho azy. Ary raha toy ianao ka mandrotsaka an'le 100 ka tena zay ny vokatry ny fonao, dia zay ny zava-dehibe. Aza adino resaka lady malala, fa tsy misy iraren'i Jesosy an'izay volanao any. Na androtsaka betsaka ianao, na androtsaka kely, tsy mampiova ny ren'Andriamanitra izany. Satria nahoana? Anazy daholo io. Io vola ananantsika io avy aminazy iny io e. Ka na amme aniny ianao na tsy amme aniny, na amme betsaka ianao na amme kely, tsy mampiova ny renany izany. Anazy foana ireo zavatra rehetra eo. Inona ny tadiaviny? Arak'izay efa nanatitra tsitrapo. Tena mila vokatry ny fonao ny zavatra omenao eo. Tsy hisehosehoana ny rakitra resiko lady malala. Tsy mahamenatra ny rakitra omena resiko lady malala. Misy tantara anankiray ho tantaraiko atsika. Tantara marina izy ity tany ambanivohitra tany izy ity. Fantatsika tsara fa ny any ambanivohitra aloha izany voalohany indrindra, misy tsy manana rakitra fa rehefa fety na hoe rehefa misy alahady ho an'ny ray aman-dreny, pastora na katekista, dia misy dia manolotra vokatra, misy manolotra vary, misy manolotra akoho. Satria nahoana? Zay ny ananany. Ary fantatsika tsara fa reny ary mbola lafo vidy kokoa noho le rakitra kely ataontsika indraindray. Fa izay ny ananany, dia izay ny tsara be. Fa mbola misy zavatra hafa koa. Indray andro rehefa nanao rakitra tahaka an'izany ny tao am-piangonana, dia nisy rangahy anankiray nankeo amin'ny le fandatsahan-drakitra, dia mipetraka teo izy. Ho an'ny olona izao dia mety indrindra adaladala angamba ity rangahy ity. Fa rehefa avy eo vita ny rakitra dia nanantona ilay pastora.
tany moramora izy fa tsy nalabaraka na tonga de nibedy fa maninona ka ianao mipetraka eo de ozy izy le rangahy zao ozy izy mpanao trano fa zao tsy manana omenao atao rakitra fa izao raha misy olona vonina ampiasa ahy hanao trano na zavatra famafana trano na zavatra tahaka an'izany mandritry ny herinandro de ny karamako rehetrarehetra azoko an'iny atolotro ho afiangonana. Inona ny tian'izany tantara izany ambary resaka lady malala zay anananao no omeo an' Jesosy. Aza ny olona ny aoka hitsaratsarana hoe zao ny tokony omenao an' Jesosy, zao ny tsy azonao omena an' Jesosy fa zay anananao no omeo azy. Zay ny tadiavin'i Jesosy. Ianao matsapa hoe maty ho anao izy ka hanolotra zay anananao ianao. Zay ny tadiavin'i Jesosy fa tsy fisehosehonao manolotra zavatra isan-karazany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavana Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ihany hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. De misaotra anao hatrany izay ry Jesosy io noho izany lesona nomenao anay izany hatrany. Ampio izay hanolotra ny tenanay ray manontolo aminao ka tsy homenatra na hijerijery ny olona ao mpanolorana izany. Voninahitry narinao ny zavako izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Te remercions Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as donné, ce merveilleux moment afin que nous écoutions ton écriture sainte. Donne-nous la force, que ton Saint-Esprit nous illumine notre voix afin que nous recevions ta vraie parole dans notre cœur. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons ta prière. Amen. Chers membres de l'école des dimanches, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soient avec vous. Amen. En ce 23e dimanche après la Trinité, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 12, verset 41 au verset 44. Marc chapitre 12, verset 41 au verset 44, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Puis Jésus s'assit à côté des troncs à offrande du peuple. Et il regardait comment la foule y déposait de l'argent. Nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une pauvre veuve arriva et mit 2 petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle pouvait pour vivre. » Amen. Lorsque nous donnons des offrandes à l'Église, vous savez très bien que ce n'est pas la valeur qui est le plus important, mais notre cœur qui le donne. On le sait très bien. Mais on ne le pratique pas. Peu d'entre nous le pratiquent. La preuve, si par exemple, nous donnons comme offrande ceci, on fait comme ça quand on va le donner, quand on le dépose plutôt. Bien doucement, bien distinctement. Pourquoi? Pour que tout le monde nous voit qu'on a donné un billet de 20 000 ariars. Et pourtant, lorsque nous allons donner ceci, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on le fripe entre les mains pour le cacher. Et lorsqu'on l'introduit, on le cache encore. Pour que personne ne voit. Parce que ça nous fait honte de donner ça. Voilà la preuve qu'on ne le met pas en pratique. Il est à noter, il est à remarquer que quelle que soit la valeur de l'argent qu'on donne à Jésus, ça ne change rien pour lui. Je dirais même plus, il s'en fiche éperdument. Que nous donnons quelque chose de petit ou quelque chose de beaucoup, que nous donnons tout notre argent ou que nous ne lui donnons rien, ça ne change rien pour lui. Il sera toujours riche. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. C'est lui, Dieu, tout lui appartient. Tout ce qu'on possède
tout ce qu'on va lui donner lui appartient déjà. Donc ça ne change rien qu'on pense que on donne plus, on donne peu, on aura quelque chose de Jésus. Il nous a donné déjà quelque chose. Il est déjà mort pour nous. Il nous donne son amour. C'est à nous qui reconnaissons cet amour qui devons savoir qu'est-ce que je dois lui donner. Je répète, ça ne change rien, quelle que soit la valeur qu'on lui donne, mais c'est à nous de savoir, oh, je vais lui donner ceci en guise de ma gratitude. Voilà ce que Jésus cherche. Je vais vous raconter une histoire vraie, hein, dans une église, dans un endroit retiré. Vous savez très bien qu'en général, les gens, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, surtout dans les fêtes, ils ne donnent pas d'argent, mais ils donnent par exemple des récoltes. Par exemple du riz ou encore des poules, puisqu'ils sont des éleveurs. Et vous savez très bien que c'est encore beaucoup plus cher que ce qu'on donne quelquefois. Ce sont des pratiques courantes. Mais un jour, un homme, lors du moment de l'offrande, s'est assis près de la corbeille où l'on fait l'offrande. Tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et après, le pasteur est venu à lui, il lui a demandé doucement, et qu'est-ce que tu fais là, s'il te plaît, tu peux m'expliquer pourquoi tu es là? Alors l'homme a dit, je suis maçon. Si quelqu'un veut m'employer, que ce soit pour construire une maison, ou faire quelques réparations, ou nettoyer une maison pendant une semaine, je lui offre mes services. En échange, mon salaire, je l'offrirai à l'église. Vous voyez? Ce n'est pas la valeur de l'argent qui compte, mais le fait de donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut donner plus exactement. C'est ça que Jésus donne. On reconnaît l'amour qu'il nous a donné et on donne en guise de reconnaissance. Voilà ce qu'on cherche. Mais ce n'est pas important de donner tel ou tel argent. À partir d'aujourd'hui, nous devons toujours être guidés par l'amour du Seigneur lorsqu'on fait l'offrande. Que la grâce et l'amour du Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à donner tout ce que nous possédons à toi, qui nous a offert son grand amour. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
ontoka tsisy fanenenana ka ny andro iainako le atolotra anao tokoa ka saiko ny manambara hoe safidytio iaraka minavonto
iantunda naurijeso Nuhu yamikuza iratsitsi mengi kakuri emafi rijesusi zatulala pamunzena Bala zakalu ya farani Kalvari Iyazu vitalina Iyantuna naurijeso Nuhu yamikuza iratsitsi mengi kakuri emafi rijesusi zatulala pamunzena Lala zakalu ya farani Kalvari Inundanu wavali kwa na Jesusi afatini misautana Ifuna kuri Jesusi zaivitiza Induni fukumbanzaka Indunanu wavali kwa na Jesusi afatini misautana Ifuna kuri Jesusi zaivitiza Induni fukumbanzaka Iudu anatina na iamini faranika Manungu kizauteso Undunama lulutena Ampi alizaifamunzena Vitana wiza Luitira latakiti Iundu anatina na iamini faranika Manungu kizauteso Undunama lulutena Ampi alizaifamunzena Vitana wiza Indundanu wavali kwa na Jesusi afatini misautana Ifuna kuri Jesusi zaivitiza Induni fukumbanzaka Indundanu wavali kwa na Jesusi afatini misautana Ifuna kuri Jesusi zaivitiza Induni fukumbanzaka
mety ata itsimiova ty nofo tsy mba mety afako tsy mamamelana toko toaloka miserana ny fiainatsy kety antany toravina malazangeyana malakide mihitsana fatanova fizayana nanaure matsisiaka isatsuku ninaitawa mandalwane izofia naniza uraisu nifinuna uwapigana Akanuma Izayana Nanale Matisiaka Isatu Ninaitawa Mandanane Izofia Nanisa Uraisu Nifinuna uwapigana Nambalina Yamanita Waisanawe Azide ane analantae Faanirai ni fiainana Emandunduna ni funa Jesusitu Pumbavuaile Ayasampi andasane labe Faizite anuvana Fatanuma Izayana Nanaure Matisiaka Isatu Ninaitawa Mandalwane Izofia Naniza Uraisu Nifinuna uwapigana Fatanuma Izayana Naname Matisiaka Isatu Ninaitawa Mandalwane Izofia Naniza Uraisu Nifinuna uwapigana Uraisu Nifinuna
usikwe tikapukuwa ulumbelo mana padisuwa savuni kufa haina beza kwe usikwe si haiko tihatauku misisika hufa haika behadea kaenganga utuba zukikwe Jesus
Dia every time
sasatra sika tily miasa fatratra tsara kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito radio teny fiainana FM 91.2 hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marindrefy raika amin'ny 7 teboka 10 megahertz zany a. Misaotra re.